isika tsara indrindra ny tenao ry Jesosy io satria marina izy ary masina izy dia fahazavana lehibe tonga fiainana tokoa zany ary tsara indrindra izy satria teny fitiavanao zany zay atolotra ao ho an'ny mpanota hanafaka azy hanadio azy ampahery azy ivelomany marina ao fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'ny voninahitra ao satria maro ny zavatra mampirefarefa azy amin'ity tany feny faharatsiana tsy fahamarinana fahotana ity nefa tonga tokoa ianao ary rehefa ny teny ianao dia ny ala na ny fatorana na ny vato to amin'ny fasana zay saika na ny dinanao saotranao ry Jesosy raha nitsangana ianao dia tsy hoan'ny tenanao ihany fa ho ana indrindra koa ary dia miteny aminay ka zay rehetra mandray ny fianao zanak'Andriamanitra velona dia ataonao velona ary velona mandrakizay tahaka anao Kristy zay tsy anana ny fahafatesana fahefana ary tsy anana ny mandrakizay mampahireza tokoa ny olonao amin'ny lalan'ny teny zay fa nampitondrainao ny mpanomponao ary ankehitriny dia mbola asehoy fa miteny ianao satria fiainana ary fiainana mahavelona zay rehetra mandray zany ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy irery hatramin'izao aro mandrakizay amen. Lo raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Salamo fafito amby telopolo ka ho raisitsika amin'izany ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe aoka tsy rehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy ary aza miadona ny mpanao meloka fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahy maitso matokia an Jehovah ianao ka manaova soa dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana ary miravoravoa amin'ny Jehovah ianao dia homeny ianao zay ireny ny fonao ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rariny ho anao tahaka ny midita tao vovonana miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao saindratsy mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana aoka tsy rehitra ny fahatezeranao fa ratsy no hiafarany zany fa ny mpanao ratsy ho fingorana ary izay miandry an'i Jehovah no handova ny tany afatra lehibe ho antsika amin'ny tianty tokoa dia ny hoe satria tany tsy loza-pahorina tsy lozana ady mbola misy etsika ivelomantsika araka ny tenin'i Jesosy hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahorina dia mandrasy ny tomponao amin'ny adinao zany ady matoky azy amin'ny ataonao amin'ny alehanao satria Andriamanitra mpanome rariny zay rehetra miankina aminy izy ka tsy amela azy angayay azo rariny tokoa zay manankina ny adiny amin'Andriamanitra satria an'Andriamanitra ny fahefana ny fanapahana amin'ny zavatra rehetra ka raha misy ady dia izy no tompo teny farany dia ny ten'Andriamanitra hoe efa fantany hatramin'ny voalohany ny farany fantany ny farany satria eo ampelantanany izao rehetra zao na ny fiandohana na ny fiafarana ao anao Jesosy zany fiandohana zany fiafarana zany alpha sy omega reo moa dia litera ao amin'ny alfabeta greka izany koa an'izay rehetra mahandro ny tompo dia omeny azy tokoa ary tanterahany aminy ny teniny dia izy manaiky adiny zay dia toa hoe omeny azy ny eny masina zany hoe fahatanterahany tenin'Andriamanitra Andriamanitra tsy manosy bontanana zay mitaraina aminy zay miankina aminy amin'ny adiny rehetra ary dia tanterahany ho azy tokoa ny teny fikasana eto zay menantsika indrindra tondrono ao amin'ny andiny fahasivy tapany faharoa hoe izay miandry an'i Jehovah no andova ny tany araka izany dia misy tokoa ny olana mipetraka amin'ny fiainantsika olantsika ary tsinona io fa raha misy zany zavatra miatra amintsika indrindra ataony namantsika amintsika ka tsy rariny tsy marina dia mitady ny rariny tsika raha mbola tsy mahititsika dia manontany tena avy hatrany hoe misy ve ty rariny ity ary raha misy tokoa izy dia fomba ahoana no azona rariny dia misy moa manamary tena misy atao hoe mamary ratsy ny sisa mihevitra fa izay no azony rariny ka iaraha mahita tokoa arak'izay ny fanososena
ny fahamarinana dia fanaovana antsinitsina ny rariny sy nitsiny araky ny filatratsika na eo ampiarabelona amitsika na amin'ny fiarahamonina zany ka na dia ianao zay mety mino azy dia hiarany tsy rariny sy ny tsy mariny mbe noho ny finoanao indrindra dia mety manao hoe aiza marina tokoa ny rarino ahy hitan'Andriamanitra ve ny manjo ahy manjo ny ankonako manjo ny fireneko milaza fa hoe ty fireneny ty dia fidin'Andriamanitra dia izao ve ny fahantrano zay sahaza ho azy tsy maintsy mipetraka zany fantaniany zany aiza ny famalian'Andriamanitra aiza ny fanatanterahany tokotry sy ny teny fitsasana zay omeny amin'ny teny hafa dia hoe raha marina tokoa izy raveloma aiza ny fitsaranao Andriamanitra eo zany no atorotsika zany dia mamerariny tokoa antsika ve ny tompo sady avela misy eo fotsiny ny toejavatra toy izao ry toy izao dia mba hany vaovao araky le tenin'olona anankiray sy fanamarina dia ny hoe rehefa milaza vaovao zay dia hoe filazan-doza ny dikany vaovao ankehitriny fa raha misy vaovao zaka avao azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny vaovao mahafaly ary ny saorantsika an'Andriamanitra dia izao ninina mety faharatsy ny vaovao na toejavatra amin'seho dia misy anankiray tsy mba mety ratsy dia ny tenin'Andriamanitra ny filazany tsara ny Jesosy Kristy zay vaovao mahafaly tsy mba mety lefo mandrakizay fanadeo levona azy ny tansonanitra ny teniko ny tompo tsy mba ho levo zany hoe lay vaovao mahafaly dia tsy ho levona ary meno hoasy ho anao na amin'ty andro ty izany dia ho ny mpanao salamy tokoa raha ahitany zavatra manodidina azy saika sy lafaka ho izy nahitany ratsy fanahy ambinina ary amin'ny kely finono zany dia tony makafanazy hoe ndeha koa mba hanao ratsy mba ambinina zany hoe aoko zay nanaovako ny marina raha mba niezaka ihany sy ny fitandrovako rariny fa to tsy nahitako tombony zany zay rehefa akapanamazo ary mety azoko fahaketrahana foana zero izy mpanao ratsy tsy vitany hoe manao ratsy izy fa mirehire amin'ny ataony izy ary tsy vitan'zany na hoe mianina amin'izany fa izy ndray lasa manontsika anao zay miezaka mba hanao tsara sy ny fahamarinana zany ny zavatra zay misy eo eo ny fitarainany mpanao salama raha avy zay isanratany tsinitsiny io zanak'olombelona dia mieboebo ombenombelony ratsy fanahy izy salamo faharoambe fandiny fahavalo zany fa ny ratsy fanahy dia mandoko zay anin'ny fony izy ohatrany hoe araky zay sitrapony zany dia azo tanterahana daholo ary ny pierina misy malala fa tsy ny azy dia mafo isy manamafo an Jehovah manao hoe tsy misy Andriamanitra ratsy fanahy mirehiretokoa hoe tsy anadina ay Andriamanitra ozy izy tsy misy Andriamanitra zay ny fitarikeviny izy zany hoe reny manao azy io tsy maty manota ninina atao dia mety agnomby foana ka araky ny volaza mitoroteny io hoe saingy tsy tanterahana vetivety famalinany ratsy atao dia zany ny kirizany fony zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy amin'ny toko fahavalo amin'ny faraika ambin'ny folo zany dia mitaraina tokoa ny olon'Andriamanitra riavako mandra-pahoviana reny ratsy fanahy Jehovah o mandra-pahoviana reny mbola hifalifaly ny ratsy fanahy rezadrezatra sy miteny sasa izy mirehare ny mpanao ratsy rehetra ary ny olonao Jehovah o dia torotoroiny zay manao ny marina zany ary ny lovanao dia ampahoriny ary zay no antony fifaliany takany tamin'ny andron'ny Nerona fa izay ny moa fifalian'ny Nerona dia mitono ny kristianina izy adorany izy na dia manolotra azy koa ho viravirainy leona sy ny biby masika mandrapahafatiny zay no anatin'le hoe sehatra be natao hoe sirka izay zany tao Roma dia anisan'izany raha teo ny fandorona ny tanàna moa fantatsika izany mba hafatiny olona maro miaraka amin'izany ny olonao torotorony lovanao ampahoriny ny mpitondra tena sy ny vahiny dia vonony ary ny kamboty dia maty zany hoe ny azy ihany ny fantany azy rehetra zony zay sitrany na atateraka amin'ny faniriny dia tsy mitsitsiny amin'izany fa ho izy Jehovah ka tsy mijery ary tsy mandinika Andriamanitra i Jakoba any Salamo fahaefatra amby sivifolo zany dia ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito ka arak'izay petraka toa ny fantaniana hoe efa nanadiny tokoa va Andriamanitra efa nanafy ny tavany tokoa va izy amintsika ka tsy hitany fahorin'ny olony sy ny tsy fahamarinana zay atao amin'ny tany sy ny firenena valiny sanatria zany hitany ary hitany dia hitany tokoa ary fantany mihoatra ny hoafantarako na ny mombana ny manodidina na tontolo iainako aza satria Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra fa na azy amin'ny fanady eo ny eo dia miseho ny kariary zao rehetra izao zay ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra mamantatra na dia saina lalina zay anazy ary ny tenin'ny Paoly ka mahafantatra ny zavatra rehetra izy saingy izao manana ny fotoana zay hamaliniko izy eo moa tsy andro ny sasa manana ny fotoana hamaliny zareo hoe arak'izay le hoe nisy namafy voatsara ary nisy namafy ny voatsiparifary andro atoandro voatsara ny nafaty dia ny tenin'Andriamanitra tonga ny alina ho izy maizimaiza mangingina tonga ny fahavalo dia ny devoly dia mamafy tsiparifary dia pozinina dia gejaina le vary mahay moro Petera sy namana hoe aleo aisorony zao andraso aloha aleo izy
tsy ireo izy tompo rehefa tonga ny fotoanandro miavaka eo any izy amin'ny vono satria ny vono afantarana ny andro zay ny fomba n'Andriamanitra manana ny fotoanany izy ka aza miteny hoe tsy hitanao ry tompo zay mahazo aminay tsy renao ny fitarananay tsia ny mpanao ny sofina va tsy andre hoy ny tenin'Andriamanitra ny mpamorona amin'ny maso va tsy ahita ny 7 eo am'7 dia endro ny tanan'i Jehova tsy folo izy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lany dalovana fa mahare amin'ny anteniny voalohany misy ato 7:20 ka ny anjarantsika voalohany aloha dia hoe mamantatra ny tena fomba n'Andriamanitra hoe ay efa eo am-pelantanany ary eo masony eo manatrehany zao rehetra zao fa misy fandaminana zay ataon'Andriamanitra zay hoe fomba n'Andriamanitra dia miaraka amin'izany dia matoky ny fitondrany amin'ny aditsika rehetra laza zany fa tsy miova Andriamanitra sanatria ary tsy manadino na oviana ny olom-boa fidiny ianao zay vosotr'Andriamanitra tsarovy fa fanekena lehibe zay nataony tamin'ny anarany io ary ny anianany mihitsy ka tsisy lehibe noho izy hoe oriko ianao avy Andriamanitra ao zavatra lehibe zany tsy manadino ny olom-boa fidiny izy na manao azy tsinitsinina tena amin'ny adiny fa mitsinjo azy izy ary tsy amela tokoa miratsina ny faratsiana hitoetra mandrak'izay fa dia manao famalina ary dia mamaly tokoa izy manao hoe ny tenin'ny tompo ay ny famalina zano amaloha Jehova ona dia mety ho mahery azy nonjany fitsapana mahazo anao manemotra amintsika na dia ho aza nialoko ny fahafatesana mety mialoalo eo amintsika na mety hosina na mangina tsy mateny azy tsika mandona zay setrasetra ny faratsiny mety ho mampiny satria tavahoatra izy dia masakana n'Andriamanitra tsy ahita sy asa ho anao ve zany zanatry zany tsy masakana n'Andriamanitra hiasa ho antsika sy amonjy atsika zany ao anao izy miasa ho izy ka izy ao masakana ary mameny teny izy ny tenin'Andriamanitra naoviana tsy mba voafatotra ny zana namatotra andro apôstôly Feizay na Petera na Paul afaka foana dia ho amin'izany indrindra mamezany antsika amin'ity andro ty sy amanterany toky hoe izay miandry any Jehova no andovany tany toy ny manao hoe azo matahotra tsy afoy anao izy na melanao hovaty na voaviravira sanatry dia ray moa ny tenin'Andriamanitra hoe tsarofany na dia no isy ambolinao aza tsy enjera amin'ny tany izy raha tsy sitraky ny ray aroa zany araka zany raha fitiny ina mety ho votoatin'ity hafatra lehibe zay raikitsika avy amin'ny alalany Pelitiopa na ny texte voalohany dia milaza tokoa ny amin'ny asan'Andriamanitra zay asan'ny fahamarinan'Andriamanitra ampanjakan'Andriamanitra ny fahamarinany ka iarovany olony tsy voaviravira na voaloto ny asa ratsy amin'izao tontolo zao ka ianao zay ny fidin'Andriamanitra za zay ny fidin'Andriamanitra na dia mpanotatsy mendrika aza fa rehefa nao amarin'Andriamanitra dia notafininy voninany satria fitsapana antsika tokoa zany misy ny fitsapana nefa matoky izy ka ny tompo tsy vahiny amin'izay miseho fiainantsika izy ny tompo ny fahamarinana izy no mpamerana taonao hoe ny tenin'Andriamanitra mahasalama fa 9:27 tsy toetra amin'ny anjarany marina ho izy ny te-hipanjakan'ny ratsy fanahy fandrao ny marina anindrotra ny tanany anindro zava-dratsy hoe zay mba hanao koa tsy azo atao zany inona tokoa ny mety dia misy ny tsy faharetan'ny olona sy ny tsy fahazakany ny hoe nitsirariny zay miatraminy sy niezaka raha teo zay mety ataona malimby zany ary satria fitsapana tokoa ho azy zany dia mety miaraka amin'izany ny tebiteby ao amin'ny fo anao ahoana inona nisy eo ho faty ve sa ho velony afabaraka ve sa hitsangana amboninahitra ao ny fangaiazana satria mety ho tafahoatra ary tsy tratra ny saina zavatra miatraminy na mitiarina aminy dia misy ny fantanina be ao zay manambara tokoa ny fisalasalaniny amin'Andriamanitra azy ary mety koa atonga fimonomonona azy avy amin'ny sasany vokatry ny tsy fahazakany hoe ahoana zao ve mba anjarako ary zay fakapana nataondrana manjoba taniny dia ianao ve mbola ifikitra amin'io Andriamanitra io zao fa fahoriana be io pampana tsy tratra ny sain'izao mazo anao ka nandrovady ny aza ny nametsy ny azy mifanarana n'Andriamanitra sarotra zany raha maolona ary noho zany mahatonga ny sasanao ezaka samihafa asa hoe amalibontana taka ny fitenitsika azy ahoana araka zany ny tena hoe fomba fiasan'Andriamanitra manoloana ny tiany hoe tsy rariny zay mety miseho na atao eo anivon'ny fiarahamonina sy fifandraisan'ny maolona voalohany manambara zao tenin'Andriamanitra zao fa tsy misy afaka mibaiko ny tompo amin'izay ataony satria tompo izy zay no anarana hoe Jehova tompo ary dia ampiana azy hoe Jehova tompon'ny maro taritafika mahery tsy miambo ady naoviana satria mpandresy mandraka riva izy zay no ka tsarony tsy miambo ady ny Andriamanitra ao
fa mpandresy ara-mandresy izy dia hoasy hoanao zay le teniny tsy anareo niady ho izy fa zamady ary nareo azo angina fa mahavoatsy ty maty no atopatopan'lay fahavavy iny tsy mety mangina zany hoe tsy mahavavaka tsony antsoy aho izy amin'ny andro fa tsy mahantsony fa de eo dia njetra eo miaraka am'zany Andriamanitra tsy miova izao rehetra zao mety miovaova ka tsy miova ny sain'Andriamanitra tsy miova ny fikendren'Andriamanitra zay tsiny zany fa ny fahamarinana sy ny fahatsarana rehetra zay maizy azy zaho i Jesosy no lalana sy fahamarinana ka ny lalan'i Jehova fiarovana mafy ho an'ny zay manao ny marina la zany hoe tsy misy tsiny ho an'izay matoky azy zany fa fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy misy ny fahamarinana misy fitsarana ambolana fafolo zany indeny fasivy am'roapolo rehefa zany satria hita ny fahalemetsika fantany tsy fahataterahantsika anefa zanantsika nataony zanaka tokoa dia mitaitsika izy ary mitaizan'ny faharetana sy amin'ny fahatokiana azy fahatokiana moa fotony zavatra rehetra miteny hoe noko maro ny velon'ny finoana dia miatra le teny eto hankinao amin'i Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka ndikany hoe avelao izy no hitarika am'izay ataonao fa tsy hoe zao ndray nataoko zao mampalahely ny olona tratrany io tsy misy finoana io dia mireporepy makary makatsy tsy misy fitsarana tahaka n'ilay vehivavy anankiray satria narady izy dia lany ny vola tsy toko tsy foroany lany daholo mandrapatonga amin'ny fotoanandro tafoana tamin'i Jesosy izy ny famorampon'Andriamanitra dia neny tokoa ny lambany ary niaraka tamin'izay dia sitrany izy zay ny tadiavin'Andriamanitra anotry aminao mba hanaiky hanantona ny lalako miakitro amin'ny fankatoavana zay miaraka am'le hoe fahatokiny zany hoe manaiky ny fitondran'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra koa amin'ny batisa amin'ny fanekena masina amin'ny sakramenty zany ary indrindra amin'ny finoana fotozany rehetrarehetra zany zay no ankasitrahan'Andriamanitra de ataovy mahita fankasitrahana an'Andriamanitra ny fihetsikytsika ny fotsika de isika miantoraka aminy tokoa ary manaiky ny fitondran'Andriamanitra ary io tsy hoe zavatra handalo fa mila faharetana mila faharetana matoky azy amin'ny faharetana mankato azy amin'ny faharetana fa izay maharitra hatramin'ny farany novonjena fantatra mirovina le farany le farany eto hoe le fotoanan'Andriamanitra fa nitadiavana mitsy aminao dia ny fahatokiana mifankatoavana ary fankatoavana maharitra zany tsy laozana fahorinany tany ary misy ny fitsapana kanefa Andriamanitra tsy mamelatsika io rery dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'ny Petera apôstôly mba atokisantsika tsara ninona mety hoe fisedrana fitsapana fanenjena noho ny fahamarinana zany ry malala ho izy malala ny Kristy isika asa gaga aza taitra foana zany noho ny fizaham-toetra mahamay zay mahazo anareo ho fitsapahatoetra hoe fitsapana finoana zany ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany tsy hoe mitadiaviny ny fitsapahatoetra fa raha tsy misy manenjika anao dia mandiny tena ihany hoe aonao tokoa ve ny tompo izy fahamarinana satria rehefa tsisy mifanenjenako dia efa mitofotsitsy ho izy hoy ny mpanota sy ny jentilisa aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly mba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehony voninahitsio tera voaloha tofefatra ny fatelo ambin'ny folo atateraka araky ny tenin Jesosy hoe ankehitriny mifaly zao tontolo zao nefa tsy fantany zay azo azy fa ny alaherinareo kosa dia hody fifaliana izy dia natonga amin'ny Paoly teny hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo izao nareo indray mifaly zany hoe tena azo antoka satria fandresena omen'Andriamanitra zany ny fehony voninahiny dia toko mpandresena sady teny fikasana tokoa omeny antsika hoe zay miandry an'i Jehova ho izy handova ny tany zay miandry an'i Jehova handova ny tany dia ina nambarana zany naonany hoe handova ny tany fa tsy hoe handova ny lanitra vaniny de hoe eto amin'ity tany ity ary eto sahady fa tsy mitaredraetra mahamalin'Andriamanitra ny fahavalony handova ny tany izy satria rehefa misy fanenjenanao dia tahaka ny hoe olona afako ianao ka tsy ilaina miara-mipetraka eto amin'ny tany mpiaramonina amin'Andriamanitra kosa ianao dia manoatra noho ny volamena sarobidy indrindra milaza anao tsy miendrika Jesosy fa dia izany tena afako nitsimponinao dia iny amboariny iny volamena fanaka membonahitra amin'ny fanjakana satria ny fahavalo ny finoana indrindrandrindra dia mihevitra fa azy ny tany da izy ny tompon'ny tany da noho ny tenin'Andriamanitra ny olona ve ny tompon'ny tany any Jehova ny tany sy izay rehetra ao amin'ny mponina rehetra ao aminy azy satria izy nahary azy salamo fa efatra am'roapolo ambin'ny voalohany zany azy izany satria izy tokoa namorona azy izy nanao zao rehetra zao araka ny fantaminy ary tsara indrindra zany nanaovan'izao rehetra zao milaza fa misy ditanana zao tamin'ny voalohany rehefa zany
dia mpamoaka ny olona tsiraray tokoa izy zay nataony teto amin'ity tany ity sy nanaovan'ity tany ity manjaka ozy izy dia mampanokoa ny tany aloha zay rehetra ho aminy arak'izay satria tsara ary tsara indrindra narian'Andriamanitra zao rehetra zao zany ny antony anadinan'ny olona rehetra ny am'izay atao na tsara na ratsy dia ny fiheverany sasany tokoa mantsy dia ny hoe ahy ny tany izy izy dia manao ny fomba rehetra izy mba ho tompon'ny tany na avy fomba reo le tondrotsika vetivety dia ao ny fantovana tsaradrariny tany sy ny lova dia mahatonga an'ireny ady be any amin'ny tribunal reny teraka fisarahana amin'ny fianakaviana eo amin'ny taranaka mbola piraita-po zay tiantsika malagasy nefa rehefa avy eo lasa fahavalo fandramanitra toy ny sakaisimasy dia ao ny fividianana ny tany koa amin'ny vola verina fa ny vola mahavita ny zavatra rehetra dia manao ny fomba rehetra mba hananana vola be mba hividianana tany be zany satria fantatra koa fa ny tany ny tena atao hoe petrabola azo antoka indrindra raha mijerytsika fitombon'ny mponina nge maneran-tany dia afaka seklaray le mpandiny zay dia tsy ombotsony ty tany ity zavatra mampiavitreritra zany ka tsara ny hoe teraha fitovavy ohatra zao ny sasany fa hoaizana metrana azy zao ary inona ny sakafo mena azy dia dikan'izay zany dia iroatra daholo samy ady tany eo taka ny valalakarony fiteny azy tsia any Jehova ny tany manaraka zany eo ny fampanarana pahefana amin'ny tsirariny sy ny fanaovana kafetsena mba androbana ny tany ary ny tany ny hafa dia isan'ny fanao zay diso fantatritsika loatra atao hoe fividianana tany moa fa fandrobanana izy raha marina ataon'ny sasany dia zao raha misy karazany hoe tany voafaritra vitsivitsy eo dia misy anankiray voany dia ino nataony vidiny daholo ny tany manodidina zany hoe gejaina ao anatiny eo dia tsy misy azon'ilay tompony tany atao afa-tsy ny mamontsitra an'iny tany amin'ny vidiny zay azo tena hoe vary masaka nga dia araka an'izay tian'ilay efa tompo tany manodidina atao dia raha atao ny fanaovana osoka sy fanovana ny anaran'ny tompony tany na ny resin'ny tany ny hevitr'Andriamanitra zao ihany zay manao ososy ny famarinana ary manao tsinitsina ny ratiny dia toy ny manevateva azy izy ilay nahazy ary tena tompony zao rehetra zao ary mandoro amin'ny tavany izy tsy lavitra azy ary tsy mitarehitrehitra reny olony reny ny famalin'Andriamanitra azy satria misy tokoa ny famalina araka ny teniny ao na araka zany ho amalin'Andriamanitra ny tsirariny sain'Andriamanitra dia zao isika famarinana sy fitsarana arak'izay Jehova dia mizaha toetra ny marina izy fa ny ratsy fanasy mifaly mpididozany namany kosa dia samy hala ny fanahin'Andriamanitra fa marina Jehova ka famarinana no tiany ary mahitsy no ahita hitavan'izany hoe zay mandeha araka ny fahitsiana loko mo fandikana azy nisy arafaraka amin'ny folo hoe ny mahitsy no hita ny tavan'i Jehova taka ny hoe zay madio no fionao fa madio ianao izy na ny maro no fionao fa marina izy zany hoe olona fantatr'Andriamanitra izy rehefa zany dia misy ny fanavana zay ataon'ny tompo mba hamalin'ny olona araka ny asany ao no ny tenin'Andriamanitra raha isika no bolana toko fahatelo ny efatelo amin'ny telopolo ny ozon'ny Jehova izy dia ho atranony ratsy fanahy fa ny fonenany marina dia tahiny kosa manaraka zany fa ny mason'ny tompo dia mitsinjony marina ary ny sofiny miainy ny fitarainany fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy tera voalohany toko fahatelo ny faharoambin'ny folo manondro isy araha faefatra amin'ny telopolo io arak'izay dia misy ohatra vitsivitsy andeha raisitsika ny avy amin'ny soratra masina amin'ity hoe Andriamanitra dia mahamaly tokoa ny amin'ny tsy fahamarinana mba hitandrovana ny voninahitry ny fahamarinana dia ny voninahiny zany tamin'ny fotoanandro fantatritsika loatra ny tantara kaina zay namono any Abelarala ary dia nifalian'Andriamanitra satria nanontany azy izy dia nikika satria misy fahalatsaka eo aminy renana farany lasa mpirenireny mieritreritra hoe andovan'ny tany lasa mpirenireny zany hoe tsy misy toerana ny zanak'Israely rehefa nitanana tamin'i Jehova Andriamanitra koa satria mandevona tokoa tany Egypta dia voasoratra hoe hitako Jehova ny fahorian'ny oloko zay any Egypta reko ny fitarainany no atao mpampiasa azy zay le pampanompo io ny fantaky ny alaheliny dia efa nidina zao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho an'ny tany soa sy malalaka dia any amin'ny tany zay tondra dronono sy tantely zany tamin'ny pahasoavana dia ny tany Kanana moa araka ny voalaza ao amin'ny Exodosy toko fahatelo andiny fahafito sy fahavalo zany teo ny namaliny fitarainany any vehivavy momba ka nanomezany any Samoela zay natsangan'Andriamanitra ho mpaminany izy mpitsara lehibe teo amin'ny Israely tamin'ny androny Saoly mpanjaka izany dia teo nangalarany Aba mpanjaka ny tany Nabota nisy tamboloboka mahavokatra tsara
no ny torohevitra ratsy meny Jezebela. Inana malin'Andriamanitra azy sarotra indrindra, voaozona izy ny alika no andrivotra ny fatiny sy Jezebela vadiny. Zay hoe ratsy ny fiafarany ratsy fanahy satria misy ny fitsaran'Andriamanitra. Zay raha-bangona dia hoe mamaly tokoa Andriamanitra, ary ny valy-tenin'Andriamanitra dia miasa voalohany ho fananarana ny mpanao meloka io. Miaraka amin'izany koa nefa dia fampitandriamanantsika koa mba tsy hanao meloka ka hanao ny tsirariny amin'ny namantsika. Ary miaraka amin'izany dia ny fanomanana Andriamanitra ho amin'ny fitsarana lehibe ny nofo rehetra izy. Zany ny famalian'Andriamanitra sahady mba ohatra zay mitatsika izany. Fa Andriamanitra tsy azo vazivazina ary tsy mivazivazy na ny fahamarinana. Ka ity fitsaran'Andriamanitra ty raha nambarany ten'Andriamanitra moa tsy nofonofo izy io fa efa miatra sady ary manomboka eo amin'ny ankonan'Andriamanitra raha ny Petera voalohany faefatra ny fafito ambin'ny folo ozoina. Manoloan'izany dia toky nomen'Andriamanitra ny olony rehetra, na dia ao aza ny fahalemeny na ao aza ny fahatsotsany dia mampitahiry famboampo azy izy, ary dia nametokotoko hoe miaro zay rehetra tiavy Jehova, fa ny ratsy fanahy rehetra kosa arindrany. Salamo 5:20 zany 20 dia manandratra ny mpandefitra Jehova fa mampietry ny ratsy fanao izy hatramin'ny tany. Salamo 7:20 zany 21. Rehefa zany dia ao ny salamo 1:10 tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao izy na ny zanatsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandrepaka amin'ny tataovonana, na dia isy arivo aza lava eo anilanao zay alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao izany. Dia hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Rehefa zany ny jentrisy ny tsy mino zay niaitra anao efa latsaka tamin'ny lavaka zay ny madiny izy. Ny fandrika ratsy zay ny afeniny efa nahazo ny tombony. Jehova efa nanao zay mampiseho ny tenany ho mpitsara, ary amin'ny mahalehibe ao ny soratra hoe izy zany ny tompony ny fitsarana fa tsy olona. Namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asan'ny tanana izy, fa ny afetseny endry noentiny misambotra azy ny ten'Andriamanitra. Manao zany dia mifaly ny olon'Andriamanitra. Ina moa ny faliana dia ny fahafatesany ratsy fanahy loatra zany dia tsy misy fifaliana zany, fa mifaly izy no Andriamanitra mamerariny. Dia ao no ny teny mpanao salamo amin'ny salamo 5: ho faly sy ho ravoravo aminao ao izy, ka laza ny anarana ho ariavony indrindra ho satria lasa niodina ny fahavariko. Dia mirepirepy izy zany ka ringana tsy hoe ho anatrehanao, fa efa nitsara ahy ianao ka nanome ahy ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara aminahy. 2 Rehefa zany raha misy tokoa ny tsirariny zay mety miatra amiko sy aminao, inany mety ho fihezikitsika avaly zany tsy inona fa ny fahatezerana. Voalaza ny ten'Andriamanitra moa zany dia tsy maintsy asitsika dinika fofoy. Milazaina amin'izany dia zao azadiny fa ampy sady azo antoka ny famalian'Andriamanitra ny mpanao ratsy. Rehefa zany dia didy nomen'ny tompo zay rehetra mino azy. Ahoana ny tenin'Andriamanitra aoka tsy rehetra ny fahatezeranao amin'ny mpanao ratsy. Aza mialina ny ratsy fanahy, fa tsy fanantenana ho an'ny ratsy fanahy izy hoe fa hojonjana faingana tahaka ny ahitra izy ka halavy tahaka ny aimatso eny ho faty ny jirony ratsy fanahy. Dia nyeto zany ary amteriny obolana toko fa 7 araka zany tezitra venao rarina sady tsy rarina zany oka tsy hanao maritenitsika dia tsorona fa rarina zany. Rarina ny fahatezerana saingy tsy voatery azona rariny eo mason'Andriamanitra nao amin'Andriamanitra. Ahoana ary ty hoe rariny fahatezerana zay midika farafahakeliny hoe tsy mahagaga raha misy ny fahatezerana satria tsy rariny ary tsy marina natao taminao, saingy azadina fa tsy hanao ny famaliana fa n'Andriamanitra. Zay zany no tsy hamarina anao. Rehefa zany tandrema voalohany mba tsy haka ny toeran'Andriamanitra dia hanao famaliana ho anao amin'ny herin'ny tenanao. Eto dia ny hoe amin'ny herin'ny fahatezeranao. Herintsika mantsy ny fahatezerana fa hery, nefa raha ny tena marina fahalemena io. Tezitry Mosesy ohatan'izany Israely natao amin'ny ireo ka ny teny ohatra haka ny 10 verinizy iny rehefa mioka amin'ilay mbola kely ina natao Mosesy zavatra Andriamanitra indray ny sombana tahaka an'izany koa nomona ny zanak'Israely satria nangetaheta dia ny teny tamin'ny tompo hoe tiandreo io vato lampy io dia gorotra avy eo ny rano sotroana. Dia izy zay nanendry tsy nanendry izy fihinana nataony moveo izy no tezitra be izy dia izy rano mivoaka amin'ity vato ity dia lasa tezitra amin'Andriamanitra izy. Ary inona tonga ny tompo laza hoe ianao mitsiditra any amin'ny tany Kanana fa dia zao mitazatazana fotsiny ianao. Mampitarina antsika zany tsy hoe sakafo manompon'Andriamanitra dia mety daholo matoa.
mitandremo zay mena be de be madinina aminy tsy mora hoe satria mosesy dia lazaina fa tsy nisy lehilahy tsara fanana malemy fanano izy ty ambonin'ny tany ka rehefa malemy fanano tezitra aleo tsy eo lasa tsy nankaritra'Andriamanitra izy ka mazana mantsy ny fahatezerana tokoa dia mitarika atsika maka fanahintsika anao fietsika iopefy zay tsy inona fa vao mainka nimba zavatra ary misakana indrindraindrindra ny famalinan'Andriamanitra borana tena ianao amaly anao ny tompo izy efa vitanao famalina ka dia tsy amaly tsony ary zay mampangay ay ny mpanompon'Andriamanitra sasany zao velona atao ary dia zao ranoa ka dia mazava ny fetsika zay tokony horaisina araka nazay ny tenin'Andriamanitra omeo lalana ny fahatezerana Romana 12:7 ary miaraka amin'izay aza mety ho resin'ny ratsy fa reseo amin'ny soa ny ratsy amin'ny 9:20 amin'io any ka tsy midika ho faharesen'ny ratsy aminao zany tsia fa tena fandresenao ny fanaovana soa dia tsy inona fa ny tanan'Andriamanitra momba an'izay manao soa sy tsara ary miandany aminy izy io ny tenin' Jesosy hoe za mombanao eny mombana Romanakariva ambarabata mahafatam-piarana zao tontolo zao satria fantany fa ananatsika amin'ny filazantsana ka ry izany tokoa nataonao dia tsy anatsiny lo masin'Andriamanitra ianao ry avako fa ataony mahavorariny ianao satria izy no amaly ho anao araka ny teniny tokoa hoe any famaliny zany ho amaly dia ho tanterahany io ary dia anambatra vainafo ny soratra masina eo ambony fahavalonao ianao ino vaina tambatrao ambony lohan'ny fahavalonao io tsy inona fa io ny famalin'Andriamanitra tsy ianao kory no amaly fa izy no amaly Andriamanitra zay mananatra tokoa ny mpanao ratsy mba hibebahany tsy hoe afaty azy tsia fa hibebahany ary ialany amin'izany raha mivavaka ianao dia zay tompo avereniny sainiry zao ary ampahafantaro azy voalohany m'Andriamanitra anao ary miaraka amin'izay ny sitraponao zay mankahala ny tsy fahamarinana rehetra ary dia anaro izy mba hiverina amin'ny fahamarinana raha sitraka tsy ahafaty azy fa ialany amin'ny ratsy zay nosika andren'Andriamanitra dia misy arak'izay tokoa ny fampiarana ao antsika dia ahoana ho ny ten'Andriamanitra eto mitsara amin'ny fahatezerana aza mitaiza fahatezerana satria tsy mahatsara fahasalamana io nge mafoy andro zay miakatra ny tosodra dia tsy azo mantoka tsony fa ela velona ianao ary mahafoy izy ny fahavinirana aoka tsy rehetra ny fahatezeranao fa ratsy no hiafarany afo ratsy izy io ranomariny afo ratsy aza rehetra fefa ampiny firetany dia aonao Jakoba tezera fa aza manotra ary aoka tsy ho tratra masoandro milentika ny fahatezeranareo aza mame fitoerana ho an'ny devoly zay ary zany lizy ino mirika hitan'ny devoly ary dia kristianao tokoa izy tezera manao ny tsy tokony atao ianao dia anao azakako hoe to lasa ratsy fanabe aty ary zay le hoe ny fo tandremo mihoatra ny zavatra rehetra anio zao mety totorina amintsika anakatorory an' Jesosy ny fonao moratezitra fahasalamana ho anao zany satria famelan-keliko ho anao asa vela ahita hirika ny devoly ka hoe avoro ino moa dikan'izany ny mpanao ratsy ange fa avony mpanao ratsy aminao zany ka ianao tandremo koa tsy hainao zay nasiny ratsy ndraiky eo amary ratsy azy dia aka ny faharatsiana sanatria zany fa zao matoke fa ny mpanao ratsy tsy aritra izy fa zay miandran'i Jehova no andova ny tany ary rehefa afaka kelikely izy dia tsisy ny ratsy fanahy dia andinika ny fonenanao fa tsy hita azo eo intsony amin'ny andranao fa aminazy dia hoe izy zany tena lasa Andriamanitra tsia efa voakoty ny androny zay no amin'Andriamanitra zay dia milaza zany fa misy tokoa ny fotoana zay amalian'Andriamanitra dia ho no anehoany voninahitra ny fahamasinany sy ny fahamarinany zay tsy mahataty faharatsiana tokoa ary tsy afaka mitoetra amin'ny tsy fahamarinany anjarantsika dia ny manaiky fa ny tompo tokoa mandahatra ny zavatra rehetra manaiky fa tsy jamba izy sanatria ka tsy hitana tsy halala ny fampahorina noho ny tsy fahamarinana rehetra sanatria zany zao manana ny hevitra sy ny fombany zay amaliny ny asan'ny olona izy aza miapitrehitra hoe satria tsy mamaly eo izy dia tsy amaly tia izy tsy mamaly izy tsy miteny sarotro fa nanarana taon'Andriamanitra teto zany raha mbola manaratra anao ny tenin'Andriamanitra izy dia misaora azy eny mety atoinanao iny amin'ny fotoana kanefa fanafody tsara iny fa rehefa izy ny tsy miteny sarotro zay olo izy satria tsy fantatao zay ataony ary rehefa mamaly izy dia tsy era aminao na ilaza aminao hoe zao ny fomba na izao ny fotoana maliko zay ny manahirana aminao fa ny fahamalina dia misy tokoa io arak'izay Andriamanitra tsy voatery tarehetra sanatria sia mansy matetika ny tsy maharo tantany aleo no fantatry ny taonao fa izay hoe Andriamanitra tsy androny olona androny fiany sambatra zay nalala zany ka tian'Andriamanitra sika hitoetra amin'ny fahatokiana azy ninina fotoana ninina zavatra miseho hitoetra amin'ny fiadanana hitoetra amin'ny fahamasinana satria nataony ho azy tsika
hitoetra amin'ny firaisana amin'ny tompo fa raha tsy miray amiko nareo i jesosy dia tsy mahay manao na inona indrindra ny oerana sy amgoarana zany hoe tsy famariny sarotra ange hoe adiny amin'izao tontolo zao io vérité justice pe raha raisina amin'ny teny français reny zany misy niezaka atao fa raha tsy Andriamanitra momba azy tsy mahavita ninitsika zany hoe tsy atanteraka zay tena famarinan'Andriamanitra inany famarinany amin'ny mampamerarina azy dia izy miasa ho an'ny olony ary miasa atanteraka ny famarinana ho azy vokatra zany raha miandry azy sika matoky azy dia ao nao iny ten'Andriamanitra eto ny mpandefitra kosa no andova ny tany ka iravoravo amin'ny habeny fiadanana zay men'Andriamanitra azy toy ny hoe zay manaiky mamotsitra zany ny tompo izy mavo satria izy no men'Andriamanitra rariny fa tsy zay manao herisetra na mividy vola na ambola iravoravo amin'ny habeny fiadanana satria Andriamanitra zay tompo ny fiadanana tokoa no manome sy manatanteraka zany ho azy dia araka ny teny Paoly hoe ny fiadanan'Andriamanitra ho izy hiaro ny fisainanareo sy ny eritreritrareo ao amin'ny Jesosy Kristy tsy mba fiadanana avy amin'ny tany io fa any ambony ka izay mampahera fa zay avy any ambony dia lehibe no izy rehetra ary mahery ho izy rehetra ny tokony olon'Andriamanitra dia Jehova tia rariny ary tsy afoy ny olon'ny masina zay amin'ny 9:20 misy agam-fafito-pitepolo dia ina no atao amin'izany dia anterina indray ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka ataontsika tsenjerikely zay hoe ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka ary ampiseho ny famarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rariny ho anao tahaka ny mitaotao vonana dia amin'ny 5:5 zany reo ka inona ny famarinanao dia izy miasa ho anao amin'ny rariny ho anao inona ny rariny ho anao izy miandany aminao ka aposany aminao ny voninahitry ny anarany raha tsy angay aitsika ianao fa hifaly mahita zany fiseho'ny voninahitr'Andriamanitra zany dia irobavy ianao tombotory teny ianao hoe eny fa na dia manao ratsy injato azy ao izy ny mpanota ka ira velona ihany za kosa dia fantatra fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra dia zay matahotra eo anatreny fa tsy isoa ho an'ny ratsy fanahy fa ho toy ny alika izy malakilasy zany ka tsy aritra ela satria tsy matahotra eo anatren'Andriamanitra dikan'izany dia Andriamanitra mamparitra atsika ny fahasoavana sy fiadanana toroteny fahavalo dia 20 arak'izay ianao kosa tandremo azy amin'ny ravitanana fa matoky amin'ny Jehova ianao dia manaova soa ny tsara no ataovy ny marina ten'Andriamanitra no ataovy dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana ary miravoravoa amin'ny Jehova ianao dia omeny ianao zay ireny ny fonao vavakitsika zanaky ny fiadanana zany ny olonao zay nandray anao manaiky anao tsy amora ihany fa na dia misarotra indrindra azy rehefa miteny tokoa ny ten'Andriamanitra hoe ety ny vavady arotery ny lalana makany amin'ny fiainana zay misisitra aminao dia mahita izy any na dia toy ny mandeha ambony vainafo azy zay amin'ity tany feno ota azy faratsy nyity dia mahery ary mahagaty indrindra ny fiarovanao Andriamanitra amin'ny fiadananao satria nyraisinao amin'ny tenanao ary hifonanao anay azy ny faratsiana rehetra amin'ity tany ity mba hasitrana anay hanamaivana anay hiano anay indrindrandrindra dia ny raha ny fanekenao fanavotana anay zany ry Jesosy sambatra ny manana anao ary manana anao tokoa zay momba azy zay miaro azy zay miany olonao fa mpiandry tsara manohitra hatramin'ny ainao ianao mba hamonjenao ny ondronao ary hamananao azy tsy ny zavatra mahapoizina mahafaty na ny faky maro samihafa sy ny faharatsiana ny aizina eo amin'ny tany fa ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tokoa tonga eto aminay monina eto aminay tanterahana hoe ataoko an-tsainy lalako aroso atako ampony dia ataoko tena voasoratra io hoe Andriamanitra rainay mamindrary ny zanany ny olony zay matahotra azy mpanompo zay manao ny sitrapony fa ireny no teneninao hoe tsara izy andripondry tsara sady matoky ataoko tany kely ianao ka ho tendraiko mpanapaka ny be midiro amin'ny fifalian'ny tomponao ho voninahitra Andriamanitra fiadanana toroanay amen